Alleloia! Iteran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorin'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Avaka isika, Tompo masina an-danitro, tonga eto izay ankehitriny ny hain'ny feonao, miteny Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Tolorana ampitiavana ny arabo ambam-pirarentsoi isika rehetra izay manaraka izao fotoana manokana izao. Hianoka fitsarana feno anie ianao ary hoenty ny fahasoavan'Andriamanitra anio sy amin'ny androm-piainanao rehetra.
Zao tsika dia tonga eo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary manasa antsika handray ny Baiboly ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 2 ka ny 9. Petera voalohany toko 2 ka ny 9. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona lalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Zao dia manasa antsika hiara hivavaka mandohalika. Ry Andriamanitra ranay tsara indrindra ny an-danitro, dia raina ny anaranao noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao izay omenao anay isan'andro isan'andro. Tompo tsara amin'izao fotoana ny sabatanao izao, dia mangataka aminao izay ny amindranao fo ary amelanao ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Misaotra Tompo satria mbola omenao fotoana izay, mbola afaka manompo anao ary mitahy ihany koa ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany. Aoka izay ho tany tsara aniriny izany teninao izany. Dia tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahany fanatitra sy ny ampahafolony isika izao. Ka alohan'ny andehantsika izany dia andeha hiaraka nondrika ny lohantsika mivavaka. Ray malalo, natsoinao izahay hanompo anao amin'ny alalan'ny fitahiana izay nomenao anay ny tsy nenemana iny. Raiso, akasitrao ary tahio mba havita be amin'ny asanao izany. Tononona mivavaka aminarinao Jesosy. Amen. Ao amin'ny Deutéronomie toko 9. Deutéronomie toko 9 dia raintsika ny 9:20 sy ny 7:20. Ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa izy nanome anao hery ahavory harena, mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanareo tahaka ny tamin'ny androny zao anio izao. Fa raha manadino an Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka izay andriaman-kafa sady manompo azy sy miankohaka ny hatrehany, dia milaza aminareo marimarina aho fa aringana tokoa ianareo. Eto izany dia mampatsiahy antsika Andriamanitra fa nahatonga antsika nahazo harena, nahavory harena dia noho ny fitahiana avy aminy. Kanefa matetika tsika dia rehefa mahazo izany harena avy amin'Andriamanitra izany dia miteny eto any 9:20 fa indraindray tsika dia manadino an'Andriamanitra. Fa lanila ny tsika any amin'ny renjarenja zao tontolo izao. Samy manana ny fijeriny izany hoe renjarenja zao tontolo izao isika. Kanefa ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra antsika dia atsoina isika anatevin-daharana, anatanteraka ny baikony, dia ny anao fitoriana ny filazantsara. Nomeny fitahiana tsika, miantso antsika izy
mampatsiahantsika izy fa hatrontsika ho mpiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafoniny izay nomeny atsika. Ankehitriny dia miantso atsika izy. Aza landa ina amin'izao tontolo izao ny fitaina izay nomeny Jehovah. Fandehantsika hanohana ny asan'Andriamanitra. Ary izany ny antson'Andriamanitra amintsika amin'izao andro faran'izao. Hitory ny afatra maneran-tany amin'izao taranaka izao. Ka andehantsika nateraka izany amin'ny fanehoantsika fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitsika, manatateraka amin'ny baikontsika amin'ny alalan'ny fanaterantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra.
Manonona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ry havana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsaran'izao sabata izao tsika ary afaka andray afatra avy amin'Andriamanitra amin'ity andro sabata ity. Manoloana ny toe-javatra misy manerana an'izao tontolo izao dia very-hevitra ny olona tsy sahirana mandinika sy mamantatra hoe inona ny tokony atao ary atraiza no hiafaran'izao toe-javatra izay miseho manerana an'izao tontolo izao. Mbola misy fanantenana ve azo omena eto amin'ity zao tontolo izao misy atsika ity. Ny ten'Andriamanitra ry havana malala dia efa milaza ny zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo izao ity, indrindra zavatra iseho amin'ny andro farany, amin'ny andro izay iainantsika ankehitriny. Ary ny ten'Andriamanitra dia efa mampiomana atsika sahady ny amin'ny zavatra iseho eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ndao mavaka itsika kely ny voalaza amin'ny Matio 4:20, ny 9:9 ka hatramin'ny 9:9. Matio 4:20 dia ovaka itsika ny 9:9 ka hatramin'ny 9:9. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany. Any ten'Andriamanitra zany dia efa milaza fa tsy maintsy iseho izany ady sy korotana mahasamihafa izany. Dia zao ny zavatra voalazana nefa aza matahotra izy ho ny ten'Andriamanitra. Ho jerevantsika amin'ity afatra ity ny tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika manoloana zany toe-javatra zany, mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza matahotra, na dia tsy maintsy iseho aza izany dia aza matahotra. Inona ny antony? Nao toy izantsika le vaky-teny. Nefa tsy mbola tonga ny farany, fa isy firenena itsangana mely firenena, ary isy fanjakana itsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ry havana malala, efa voalazan'ny ten'Andriamanitra ny zavatra iainantsika kehitriny kay, dia ny korontana maro samihafa, ady, filazana ady, firenena itsangana hiady amina firenena anankiray, mosary, horohoro-tany maro samihafa. Efa voalaza ny ten'Andriamanitra kay izany. Ary ny amaranany azy eo amin'ilay 9:5 dia hoe izany ozy izy no fiandohan'ny fahoriana. Fiandohan'ny fahoriana. Aika zany ny zavatra iainantsika kehitriny io dia mbola fiandohana ihany, fa mbola i zavatra mafimafy kokoa izay iseho ao aoriana kely ao. Ry havana malala, raha izany zavatra izany no eritreretina dia ohatran'ny tena mampatahotra ny zavatra iainana ary mahavery fanantenana koa hoe raha izao zavatra iarahantsika mahita izao ny fiandohan'ny fahoriana, hanao ahoana zany zavatra iseho ao aoriana kely ao. Ny ten'Andriamanitra dia manome fanantenana ho atsika. Ao amin'ny Petera 2:7, ny 7:17. Ndao vaky itsika ny ten'Andriamanitra. Petera voalohany, azafady, Petera voalohany, 2:7, ny 9, Petera 2, azafady, Petera 2, 2:7, dia vaky itsika ny 9:17. Dia zao voalazan'ny ten'Andriamanitra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena, misy fanantenana. Inona le fanantenana? Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Raha nilaza ny ten'Andriamanitra hoe izany no fiandohan'ny fahoriana, ady, mosary, horohoro-tany sy zavatra maro samihafa, dia niteny izy anefa ao amin'ilay Matio 4:20, zay le ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra ozy izy, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany satria misy fanantenana. Inona le fanantenana? Petera 2:7-7. Ary isika araka ny teny fikasana dia manantena
lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Ry havana malalo, izany fanantenantsika ankehitriny. Fanantenana ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay efa nampahafantarin'olona zain' Jesosy tamin'ny mpianana ane zany teny fikasana zany. Haitsika zany amin'ny Jaona 4:20 ny 2:7 dia milaza Jesosy manao hoe aza malahelo fonareo, aza matahotra, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha zany dia andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Fanantenana. Itseto amin'ity tany ity no fanantenantsika ry havana malala. Satria nahoana? Dia hoy ny ten'Andriamanitra ao Petera 2 ihany, 2:7-7. Petera 2 2:7-7 dia hoy ny ten'Andriamanitra, fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia inona zavatra iseho? Hazoniny zany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Izao tany, izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa araka ny teny dia azonina amin'ny afo. Azonina amin'ny afo. Ho levonina izany tika ry havana malala. Manome fanantenana antsika Andriamanitra manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny ao anatina ady, korontana, mosary, horontany, fijaliana, fahoriana ary any amin'ny Timoty 2:7 aza dia milaza izy mahakasika ny toetran'ny olona. Timoty 2:7 ny manomboka ny 1 sy ny manaraka dia milaza izy ny amin'ny fitondran-tena ny olona ankehitriny izay tena iarahantsika mahita fa efa miseho mihitsy zany ary hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Dia ozy izy le ten'Andriamanitra vahaoko fantatrareo fa any aparany any amin'ny andro farany zany dia isy andro mahory, isy fahoriana. Dia nahoana ny olona amin'ny andro farany? Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpantolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa manda ny heriny. Ireny koa dia alaviro ho ny ten'Andriamanitra. Ry havana malala, tsy fanometsensika eto hoe tia vola, tia tena, mpiavonavina, sisa fa ny tinambara dia izao tena efa miaina amin'ny andro faransika. Tena efa miaina amin'ny andro faransika. Ka raha miaina amin'ny andro faransika misy fanantenana. Dia fanantenana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Filipianina 4:7-20 dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe fa ny fanjakantsika tsy eto an-tany fa ozy izy ny fanjakantsika any an-danitra. Ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any an-danitra no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ny fanjakantsika any an-danitra ry havana malala. Fanantenana lehibe ho antsika zany. Satria nahoana? Satria isika io ny identité antsika zanak'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra milaza Jaona 1:7-1 dia mahafinaritra ten'Andriamanitra. Endre manahoana fitiavana nation ray antsika dia niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Antsoina hoe zanak'Andriamanitra isika. Romana 2:7-7 dia milaza izy hoe ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zanaka dia mpandova an'Andriamanitra ary sady mpiray lova amin'ny
Jesosy Kristy. Mpandovan'Andriamanitra dia mpiray lova am' Jesosy. Satria nahoana? Satria Jesosy koa dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Dia mpiray lova am' Jesosy Kristy tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Ravana malala, aza dino izany identité anao zany. Zanak'Andriamanitra ianao. Tsy eto amin'ity tany ity no lovanao, tsia ny fanjakanao, fanjakatsika any an-danitra. Satria zanak'Andriamanitra isika, mpandovan'Andriamanitra isika. Ary zay mahatonga le ten'Andriamanitra zay milaza any amin'ny Hebreo, milaza zay izy fa vahiny sy mpivahiny isika eto amin'ity tany ity. Vahiny sy mpivahiny. Misy identité anankiray ihany koa zay tena mahafinaritra no hiantsony Jesosy atsika. Ao amin'ny Jaona 5:15 misy azy, ny 5:15. Jaona 5:15, ny 5:15. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataony tompony, fa efa nataoko hoe, ity le identité, sakaiza ianareo. Ry havana malala, efa nataony Jesosy ho sakaizana isika. Akoatra ny mahazanak'Andriamanitra atsika tahaka an' Jesosy, dia ataony hoe sakaiza tsika, sakaizan' Jesosy ianao. Zay zany ny identité anao eto amin'ity tany ity. Sakaizan' Jesosy. Ary zay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy naman'izao tontolo zao ane izy. Takay, tsy naman'izao tontolo zao, satria za, Jesosy zany no miteny, za dia zanak'Andriamanitra. Dia satria za zanak'Andriamanitra, tsy sakaizan'izao tontolo zao, dia izy koa zay zanak'Andriamanitra. Tsy naman'izao tontolo zao izy, satria efa nataoko sakaizako izy. Natao sakaizan' Jesosy. Mahafinaritra zany. Ary raha antanina moa tsika zany zao hoe iza no mba maniry ary iza mba tian'izany sakaizan' Jesosy zany. Antsoina hoe sakaizan' Jesosy, na hoe ho tonga sakaizan' Jesosy. Samy maniry an'izany avokoa tsika rehetrarehetra. Fa ndao mba vakitsika kely ny ten'Andriamanitra re. Ao amin'ny Jaona 5:10 dia vakitsika ny 4:12. Jaona 5:10, ny 4:12. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Deo izy. Ianareo sakaizako. Raha, ay misy fipetraka ile izy. Ianareo sakaizako raha manao arak'izay antidiko anareo. Ry havana malala. Ay ke zany tsy izay rehetra hoe za mivavaka. Za zany sakaizan' Jesosy satria za mpivavaka. Tsia, ianareo sakaizako Jesosy raha manao zay rehetra antidiko anareo. Raha manao arak'izay antidiko anareo. Inona ny antidian' Jesosy atsika? Ao amin'ny 2:12, Jaona 5:12 mazava be ny ten'Andriamanitra. Dia zao ny tenain' Jesosy. Jaona 5:12, 2:12. Izao ny didiko. Dia inona le zavatra antidian' Jesosy atsika? Dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Ry havana malalo, mazava le ten'Andriamanitra. Ianareo ny sakaizako. Raha manao arak'izay nantidiko anareo. Ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo. Raha milaza izy any amin'ny Timothée 2:3, mitoetra ny olona, ho tia tena, ho tia vola, mpiavodavina sisisy. Dia ianao azadino fa ianao dia sakaizan' Jesosy. Ianao azadino fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova am' Jesosy Kristy. Ny lovantsika tsy eto amin'ity tany ity, fa isika dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao. Andeha ho faranantsika ny afatra re. Inona ny tokony atao manoloana ny toe-javatra misy ankehitriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra ary amin'ny mahasakaizan'i Jesosy atsika. Dia milaza ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny Petera 1,
toko faha-efatra. Petera voalohany toko faha-efatra no andeha hovakitsika. Dia hovakitsika eo amin'ny andininy fahafito. Petera voalohany toko faha-efatra ny andininy fahafito. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Fa tombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Andininy fahavalo. Ary mihoatra no zavatra rehetra. Mihoatra no zavatra rehetra. Inona tokony atao? Mifankatiava tsara. Fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Fitiavana malalo. Izany no tokony iainana ankehitriny amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny mahasakaizan'i Jesosy. Maharita endre tsara ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Aoka hanana fiainam-bavaka, fivavahana, fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy dia miteny hoe raha miray amiko ianareo dia mamoa be ianareo. Jaona toko fahatimy, 5:15 milaza an'izany. Raha miray amiko ianareo dia mamoa be ianareo. Dia miteny anko izy ao amin'ny Jaona toko fahavalo 1:30. Dia hoy Jesosy izay tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra mitenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Ao amin'ny Jaona toko 5:17. Raha mitoetra, raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo ho Jesosy Kristy fa ho ataoko izany. Mba hankalazana an'iray. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko. Ry havana malala, firaisana amin'ny Jesosy. Izany zavatra ilaina tsika ankehitriny. Olona manana fifandraisana amin'ny Jesosy. Satria nahoana? Satria sakaizan'i Jesosy izy. Satria zanak'Andriamanitra izy. Ary olona ihany koa izay manana fitiavana, mifankatia satria sakaizan'i Jesosy ary zanak'Andriamanitra. Tahaka ny tiavako anareo ho Jesosy dia aoka hifankatia tsara ihany koa ianareo. Ny amaranantsika azy dia amin'ny Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy dia izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hovakitsika amin'ny dika teny iombonana eto Madagasikara. Baiboly DM izany. Dia izao ny voalazany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisolona, firenena masina. Zay le identité zay. Hoe ianao dia voafidy ianao, voafidin'Andriamanitra, atsoina hoe zanak'Andriamanitra ianao, atsoina hoe sakaizan'i Jesosy ianao. Tsy naman'izao tontolo izao ianao, tahaka an'i Kristy, tsy naman'izao tontolo izao. Fa miaraka amin'izay, dia izao le voalazan'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Vahoaka natao ho fananan'Andriamanitra mba hitory ny asa, ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Aika miaraka amin'ilay afatra rehetrarehetra teo dia natsoina isika, nalain'Andriamanitra manokana antsika, nofidian'Andriamanitra manokana ianao, vahoaka natao fananan'Andriamanitra manokana mba misy zavatra andrasana aminao, misy zavatra andrasana amiko amintsika mba hitory ireo asa lehibe nataon'Andriamanitra. Amin'ny dika teny mazatra izy, dika teny protestanta zany, dia hoe mba ilazanareo ny atsara ilay miantso anareo. Misy iraka ry havana malala miandry anao. Ny iraka miandry anao dia tsy hiady amin'ny mpiray-tandrazana aminao na amin'olona hafa, fa ny iraka izay miandry anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra, amin'ny mahasakaizan'i Jesosy dia ny tory, ny laza ny atsara an'Andriamanitra, ny tory ireo asa lehibe izay nataon'Andriamanitra. Satria
efa nalain'Andriamanitra miala tao maizina ianao ho any amin'ny fahazavana. Ry havana malala, mba ho tanteraka aminao anie izany ten'Andriamanitra izany, asa dia ny identité anao. Manoloana toe-javatra misy ankehitriny, indraindray tsy fantatry ny olona tsony hoe iza ka izy, dia manaraka fotsiny zay ataony hafa. Tsia aoka ho fantatrao tsara hoe iza kay ianao, ny identité izay napetraka Andriamanitra aminao. Ary miaraka amin'izay dia asa dia ny famanana iraka ihany koa ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mandra-piavan'i Jesosy zay andray antsika ho any amin'ilay fanjakantsika dia any an-danitra izany. Andriamanitra ne hita antsika rehetra. Amen. Nisayuku ni vavaku atramin'ireo sofidro satrana niasy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire nuanka upanzaka itea riraju manulu tena uana kanefa siaju izayana misichaka nifuku rasuna irakichamini funa intia anamnya
ivavaka isika. Isoranainao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina no ny teny afatra zay nomenao anay mazava ny teninao ary ilaina indrindra amin'izao andro iainanay izao ny teninao. Aoka ho tanteraka aminay ane izany teninao izany ary ho tanteraka aminay ihany koa ane ny tsodrano zay nomenao ny vahoakanao fahizay dia ny vahoaka Israely zany ary mbola azonao tanterahana aminay tsirary avy ihany koa amin'izao andro iainanay izao, manao hoe hitay anao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana. Dia ilay fiadanana zay tsy azon'izao tontolo izao omena, fa ilay fiadananao Jesosy Kristy no omenao ny vahoakanao ankehitriny. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao dia ny ankehitriny ka hatramin'ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.